Indrindra ny mariana amin'ny fotoana androany mahazava-dehibe amin'izany fotoana izany eo amin'ny mpiasa indrindra eo amin'ny lafiny ekônomia malagasy ihany koa satria mandray anjara amin'ny fampidiram-bola amin'ny fitafiram-panjakana ny orinasa fanjakana ary indrindra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo satria fahiny dia rehareha ny vahoaka malagasy ity orinasa ity nefa indrisy atao fateny afa-drafotra natao fitantanana sy aradrariny fitantanana kaboraraka dia amin'izao andro zany anatosany famondrana ny fitantanana aminay izay tokony andraikitra vaovao atendry ny tokony andraikitra isa sokajiny miaraka amin'ny tarihan'ny PCA izay manatrika ihany koa atsino raha mangatana ny miantsanany izy ny PCA solo zoena ezo ny PCA ny Roma endrika fotsiny ara-pitantanana zao tao androany zao anamariana hoe hitsangako vely mamelona ny maty izahay rehefa satria dia tena maty ny orinasa teo mandray fanapakevitra ny fitondram-panjakana ao amin'ny fanarenana ny orinasa ary midina moa mitoromarika hoe jereo ilafiny mahaolona jereo ny fomba hanarenana ny orinasa mba hiverina ho rehareta ny vahoaka malagasy ary indrindrandrindra zany arena tebon'tany zany tsy an'ity orinasa ity tsy an'ny mpiasa izay baka fa any vahoaka malagasy ka ety no famariana androany izany karazana fomba fitantana vaovao zany dia atao moa zay famondrana fitantanana endrika fotsiny ihany zahay fa miasa zay miandry dia miasany teo aloha ihany no hatsaraina izay tsy mety tsy ho averina izay mahomby ho amafisina izay ny kromady atao hoe ny orinasa-panjakana vola ho an'ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny fitrandrana ny pirenena izay tokony fatany misy trano malagasy dia izay nefa tsy misy hatramin'izay dia nahara-pahamena dia hoe amerim-boa anarim-boa ny orinasa ary ihany koa andeha hijery ireo fahavazana izay niajaty tamin'ny mpiasa amin'ireo karama tsy naloha tsy volohatra amin'izay izany rehetrarehetra zany isan'ny toromarika nomen'ny firenena hoe jereo mpiasa ireo fa efa elabe tsy nandray karama dia jereo ihany koa ny amarenana ny orinasa ary anao fitantanana madio sy mangarahara ivery ny reharehan'ny malagasy be izany orinasa kromita ny tena nahafaty azy efa eo amin'ny 10 taona mahery zany hoe fitondrana roa ny fanisa dia tena isany nanimby mapotika an'ity orinasa tsy zany mamory fa raha fatatsika fa tale generaly teo aloha dia misy olana ara-pitsary tale generaly zay ny orinasa dia misy olana ara-pitsarana amin'izao fotoana tikany lasa sehitra lasa anaovana kolokolo fanompokodinam-bola anaty dia tokony tena hoe fanarenana zay atao zany dia hialana amin'izay ny fanadiovana ny fitantanana hitantsika ro mpiasa rehefa mpiasa reny taloha miglefona nanakatony be talohan'ny andraisan'ny asa dia efa misy fampiasana ny atao ndaotsika hiaraka anarina ndaotsika hiaraka hitady vahaolana nyity orinasa tia dia ny tena zavatra paty zay mitanga zany dia hoe orinasa-panjakana ty tokony tantanina ohatra ny orinasa privé
ohatran'ireny mitantana anazy nefa mijabana ny mpitondra politika any amin'ny faratampony foana. Zany hoe raha misy vola ilainjareo any atampony any dia atao zay angaronana vola tia avoaka amin'ny fomba tsy manara-dalàna. Zany zavatra zany dia tapitra zany fa sosiete dia natao hitady vola, hitady zay tombotso miainga amin'izay arena azo anidy, azo trandrahana arenan'ny malagasy ary ny vola azo eo dia miditra ny tombotsoan'ny sosiete asa malagasy ay tokony angaraka filakevitra sy ny fivorian'ny filakevitra tantanana dia nanome alalana mihitsy ny filakevitra tantanana hoe andeha zahay hitady auditeur amin'ny anaovana audit. Voalohany audit mikasika ny fitantanana ny gestion zany sy audit mikasika ny fananan'ny orinasa. Tsara marihana fa ny fananan'ny orinasa misy mivarotra, misy nangalatra, misy namotikotona maro be ankoatra ny vola tokony hiditra tsy miditra zany rehetrarehetra zany atao audit. Ary indrindrandrindra momba hoe karaman'ireo mpiasa be dia be rehefa miditra any hoe eritreretina any amin'ny fitopolo vola sy ny karaman'ny mpiasa sy ny aloha dia zany rehetrarehetra zany dia ilay orinasa no hamaly fanontaniana teknika rehetrarehetra eo amin'ny mpiasa indrindra eo amin'ny lafiny ekônomia malagasy ihany koa satria mandray anjara amin'ny fampidiana-bola amin'ny fitampona-panjakana ny orinasa fanjakana ary indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo satria fahiny dia rehareha ny vahoaka malagasy ity orinasa ity nefa indrisy atao andeha ny afadrafitra natao fitantanana sy aradrariny fitantanana gabraraka dia amin'izao andro mban'izao zany anatotsana ny famindrana ny fitantanana aminay izay tompony andraikitra vaovao atendry ny tompony andraikitra isa sokajiny miaraka amin'ny tariany andriamatora PCA izay manatrika eto ihany koa raha tsy mba mangataka ny mbaitsana izy ny PCA andriamatora Andrianasolo Joël Herzou ny PCA ny Groma endrika fotsiny ara-pitantana zao tao androany zao anamariana hoe mitsangako velona mamelona ny maty izay reto satria dia tena maty orinasa teo mandray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ao amin'ny fanarenana ny orinasa ary midina moa ny toromarika hoe jereo ny lafiny maha-olona, jereo ny fomba anarenana ny orinasa mba hiverina ho rehetarehita ny vahoaka malagasy ary indrindrandrindra zany arena-pebony tany zany tsy an'ity orinasa ity tsy an'ny mpiasa izay ato fa any vahoaka malagasy ka eto no homariana androany zany karazana fomba fitantanana vaovao zany dia ho atao moa zay famindrana fitantanana endrika fotsiny ihany ho zahay fa miasa zay miandry dia niasany teo aloha ihany no hatsaraina izay tsy mety tsy ho averina izay mahomby ho amafisina izay dia zay no mitsonatsika voly eto ny ambety teninay avy hatrany dia fisaorana fakatelema ny amin'ny fanatrehanareo fanomezanareo lanja aja voninahitra izao nanonana tsotsotra zao kanefa manan-danja ho an'ny fiainam-pirenena sy indrindrandrindra ery lehibe manohana anay koa ato amin'ny Groma hoe
mbola be ny olona matoky sy miandrandra an'ity olona satria hiarin-doka dia mankasitraka antsika popolary sy